Tokolasy tokovavy dia mbola faly miarahaba anareo any tokantrano any ny tenanay. Toy ny efa natsidiko omaly ary efa nampanantenako anareo dia vahintsika androany Andriamatoa Serge Vital izay fatatsika fa anisan'ireo mpanao politika izay misondrotra amin'ny tanà toy ko dia isorana manokana ianao nanaiky ho vahin'ny fandaharana debatsika debanao. Andriamatoa Serge Vital miarahaba anao. Miarahaba antsika voaka ny Tuliara, miarahaba anareo antokantrano any Tsakanavaky, miarahaba ato amin'ny ekipany RTS, miarahaba ny Zogobert Manjeny Francis misaotra amin'ny fanasanao izao. Eka toy ny mahazatra moa zany dia fa tsidiko hoe ino sy ino ny mety votoaty ny resaka resahantsika mirahalahy. Iresaky ny tontera, iresaky ny tontolo politika misy eto Madagasikara, iresaky ny fanatanjahantena zay anisany koa pikarakara tanora eto Tuliara ianao. Andriamatoa Serge sirireha tatoato mety ino mety ho antony zay tsy naharezanao zay. Ya, I moa zany misy fomba, misy fotoa hanginana, misy fotoa ivolana. Na tena manao ny politika toa tsy voatery hivola. Fa kosa lafa nanzay décision hanao politiky dia tsy maintsy maneho hevitsy amin'ny kila raha miseho na eto amin'ny firenena na eto an-tampon-tanàna Tuliara izay misy antsika zao. Maresaky malaza am'izao fotoana zao ny resaky 777 Boeing 777 tanora mpanao politika manao akory koa ny fahitanao an'io? Amiko manokana io histoiran'ny 777 io fa tsy affaire nationale fa affaire internationale. Satria laha maka ohatsy kelikely tsika goavana zany Boeing mihisa 10 zany. Tsy raha hoe 4 ely na bisikaleta le raha. Ka tsy azo amaivany io raha io. Amiko manokana ampahitiko ny resaky. Laha zaho henany io hirahin'ny babako andeha hivily mofo. Avy antsanao mofo iny. Lafa avy antsanao mofo ny hitan'ny babako nandesako ny mofo iny. Nefa hamaray babako manao zao hoe zaho tsy hinihina mofo. Manatahaka an'izay raha miseho. Amiko tsy possible amreny raha na Boeing zany tsy au courant ny tomponan'izay tsy faratampony. Tsy au courant ny numéro 1 sy numéro 2 eto Madagasikara. Matoa misy an'izany misy défaillance ao anatiny, en interne. Matoa misy an'izany misy esprit de trahison. Zany hoe laha ny ministre en transport ro namony sy ny DG ny ACM namony hoe zao ny raha niseho ato ka tsy nampanjehan'ireo lehibe fa défaillance be zay ho an'ny fanjakana ho an'ny gouvernement. Ka amiko hapetsatsika eo ampelantanany ireo tomponan'izay satria misy ny an'ireny FBI reny niavy amintsika etoa. I FBI tsy afaka anova kolikoly. Iny affaire 777 iny tsy afaka ho etofeva zany. Na ino raha miseho eto, na ino raha miseho eto. Ary tsy maintsy hipoky ny marina. Ka samy tomponan'izay lafa avy amin'izay fotoan'izay tsy misy mifanasara hoe tsy zaho na tsy rabe na tsy rakoto. Miresaka an'izay avao hoe Andriamatoa Serge laly fahalalanao azy na zavao amin'leto mijery atsika na ny mpiaino atsika hoe ino reny mety hahazo an'i Madagasikara par rapport amin'ny affaire ny Boeing 777. Ino resahako teo iny hoe tsy raha nationaly sasy izy ty fa raha internationaly ary mazava ho azy fa matoa fa nisy an'izay tsy niraisina amin'iny ny abrogé an'iny ministre en transport iny dia karazana fa misy heloko fa inkeny ny tomponan'izaiky tsao hoe misy tomponan'izaiky sa nanao hadisoa matoa nisany iny abrogation iny. Amiko manokana ny sazy io mety sanction internationale io. Satria iny volaniko iny hoe raha vao vita ny enquête ka misy confirmation tadiavin'ny FBI ao anatiny ao mazava ho azy fa mety hisan'izay sanction internationale zay izay tsy irariatsika
izay tsy irariatsika satria tsy hahasoan'ny firenena raha toaka voasazy tsika fa latsaka katerena zao ka mirary mba tsy hisy an'izay sazy zay. Iverenatsika koa ny resaka intoxication alimentaire na ny fanapoizinana ara-tsakafo. Raha mahita ny raha seho tany ambony malaza nisy koa Tatuliara tetoa hay moa zany fa dia ny tompona andraikitsy mpanjakana teto Toliara no nivoy fa hoe nisy olona maty ny mortadely teto Toliara. Ny fahitany Andriamanao Serge Vital an'izay. Nalaza iny raha fanapizina ara-tsakafo iny ary mampalahelo ny toejara satria maro ny tanora lasa. Tena maro ny tanora lasa, tanora izay vo misondrotsy, manampahaiza, andala pahavitan'ny fianarany, maty reny atatsika hoe hetsaketsaky ny sasany. Akoatsy ny ambohy malaza, miresaky tsika ny Majunga, Toliara, Ambositra. Nisy karazana pirofo izay ny teneny tompona andraikitsy hoe resaka mortadelle. Ny retsika ta Majunga hoe misy mortadelle, maty ny mortadelle le olo, nanahaka an'izay ta Tamatavy. Fa manino tsy nanjay fepetsana ny anticiper tsika Toliara hoe manomboka am'izao, tsika mivola zao noho ny fahafatesana nisy tany Tamatavy sy tany Majunga dia tsy mahazo mamarotsy mortadelle tsika. Fa misy maty tsika zay vo mivola hoe tsy mahazo mamarotsy mortadelle. Zany hoe mbo anatin'le dicton iny hoe gouverner c'est prévoir. Fahafatesa tsy azo isa, fahasalamam-bahoaky tsy azo isa, tsy azo atao essai io. Fa ny mampalahelo koa dia lafa miresaky fanapizina ara-tsakafo tsika dia miresaka an'ambohy malaza avao. Fa maty Ambositra noa Tamatavy noa Majunga Toliara zany tsy maty anarany reny. Fa ny maro ka maty anarany zay mako. Olo ray kanefa maty ty anarany. Ka somary mampalahelo zay raha zay ka raha manahaka an'ireny tsy maintsy manana stratégie. Mila manana stratégie affronter van laha vo resaky fahasalamam-bahoaky tsy azo atao ambaninjaha. Andriamanao Serge Vital mbola malaza koa zao fotoana zao ny resaka Stade Barea. Stade ya Mahamasina moa fa Stade Barea ty anarany am'izao fotoana zao. Raha ny vaovao azo dia mbola tsy azo anaovana compétition internationale ny Stade Barea. Dikan'izay ny qualification Coupe du Monde, ny qualification nireo club de champion na ny Coupe d'Afrique des Nations dia hisy problème ndraiky fa tsy maintsy lalaovina any amin'ny kianja hafa na kianja neutre ny lalao tokony resitsika. Na izay na tsy zay 77 millions de dollars ny nanamboarana ny stade. Manao akory koa ny fahitanao an'izay amin'ny mampanao politika anao sy amin'ny mpanao fanatanjahantena sy mpitaiza tanoranao. Eka malaza tokoa araky ny lesan'ny Zoube Francis ao fa malaza raty. Malaza raty ny stade Kianjambarea, mampalahelo le raha le toejaraha mampalahelo. Anisany tsy ataotsika tsinotsino lafa le olo miresaky hoe tsy mana-kianja zahay. Voalohany amin'ny resaka volam-bahoaka nanamboarana io. Manana droit zany vahoaka isitraky ny hanotsona ny ekipa nationale eto an-toerana. Raiky zay. Faharoa hoe à mois de septembre zao tsika hiatsika ny éliminatoire Coupe du Monde 2026. Izay tsy afaka ataotsika amin'ny terrain de Barea. Fa ray tao mahery zay no tsy afaka mihisa tsika amin'ny terrain namboaritsika. Izay tokony ho reharehatsika. Misy amin'ny terrain neutre zao ny tsy raha gratuit. Fa ny firenena sasany manjay no misitsaka ny zay tokony ho an'ny ekipa nationale malagasy. Eo koa ny dépense mampandeha zany ekipa nationale zany tsy mora. Ka na malaza ny Kianjambarea amiko an'izao malaza raty ary tsy malaza raty amintsika eto fa na ny olo ambali ka na ivelany any mety gagagaga avao hoe ino antony tsy maha homologué, ino loatsy raha tsy maha homologué an'io Kianjambarea io. Donc lasa mampalahelo le raha tsisy rendement le investissement. Tomponantika mazava ho azy tsy maintsy ino moa ty ny réaliser an'io projet io
zany hoe manomboka amin'ny numéro 1 midina aty amin'ny tompon'andraikitra amin'ny ministerany fanatanjahantena. Numéro 1 io filohan'ny republika mazava ho azy satria ny faly filohan'ny republika ane rehefa ny ataontsika hoe nitokana an'io kianja io. Fa androany kianja barea lasa fanova spectacle, lasa fanova filahara 26 juin fa mbo tsy azo ampiasa amin'ny tokony hampiasa azy. Donc menjika an'izay ny vahoaka malagasy, menjika ny hanenty hanotsona ny ekipany aty an-taniny. Zay ny fanehoan-kevitsy mahakasika an'io kianjan'ny bare eo. Donc laha atatsika fehezitsika de hoe malaza i fa malaza raty. Atule aretintsika zao himpoly amin'ny problème atule aretintsika, himpoly amin'ny projet sasatsasany zay mety hahasoany toliaratsika. De atao Serge Vital raha ny fahitanao raha iabiaby zay amin'ny tanatsika toy eto nefa tsika androany. Ny manoko mahatseritseriky ny olo hoe tatoato ohatrany tsy hita sasy iha miaraka amin'ny Andriamatoa cité-ny Ranjena Soloniaiko. Mety misy antony manokana ve sa manao akory? Ny antony, tsisy antony. Ary mbola mifanaraky soa zahay amin'ny présidencité-ny Ranjena Soloniaiko hatram'izao. Mana ny anjaikitsy ny maha président de l'Union africaine de judo azy, ny maha vice-président azy international de judo, ny maha solombavam-bahoaka azy, ny maha lehibe ny mpanohatry azy ny solombavam-bahoaka cité-ny. Dikan'izay tsy voatery ho atoliara eto avao i. Zaho koa tsy voatery ho atoliara eto avao koa satria mana ny anjaikitsy koa akoatsy ny politiky. Fa isaky ny fanojo zahay sy présidencité etoliara tsy maintsy mifankahita, tsy maintsy mifanakalo hevitsy. Dikan'izay zany miaraky zahay hatram'izao. Efa natsidika ao ihany le resaka fanoherana atao aminao manao akory ny position fanoherana manoloana ny fitonjam-panjakana misy am'izao fotoana zao. Manavita ny asany ve ny fanoherana ary raha jerena hoe aiza ho aiza ny tanjaky ny fanoherana am'izao fotoana zao. Satria zaho dia nahatsapa ohatsy fa tamin'ny farany teo dia nisy taratasy ray nisoratany filoha pirenena anankiroa teo aloha dia Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Herajamola. Amiko zany de hoe aiza ho aiza ny fipetraky raha fahitanao azy maloka satria toliaretsika fahitanao ny tanjaky ny fanoherana. Ny tanjaky ny fanoherana moa zaho tsy afaky mesurer hoe matanjaky na tsy matanjaky. Fa ny azoko volany amintsika to de hoe ny mpanohitsy de tsy henohiny mpitondra fanjakana. Raiky zay. Faharoa vitsy ny mpanohitsy tena mpanohitsy a Madagasikara eto. Indrindrandrindra am'ireo manana anjaikitsy. Zany hoe ireo solombavam-bahoaka, ireo ben'ny tanàna lany, ireo sénateur na lany izy zay na notenjena. Manana anjaikitsy aby olo iaby anefa tsy ny mpanohitsy avao ro manana anjaikitsy amin'ity firenena ty. Manana anjaikitsy ny olo amin'ny mahasoa ny tanà misy azy, na ny région misy azy, na ny province misy azy. Androanitsika miresaky zao tsinjeko eto, zao olo manaraka actualité nationale. Ny mpanohitsy mahasaky mivola ary miaro ny tombotsoan'ny vahoakiny dia ny député cité-ny Ranjena Soloniaiko, ny député Afakanjo Christian, ny député Razara Piera sy zay député sasatsasany tsy de mikasiky loatsy rozy la tsy olana ao amin'ny circonscription misy azy. Ka fomba manao akory hampanjoso ny tanatsika toy. Hangalaka ohatsy raiky tsika. I volaniko zay hoe tsy voatery mpanohitsy iha vo hitaraina na hampita ny hetaheta ny vahoakinao. Mangalaky tsika RN7. Misy député telo amby roapolo baka toliara voalohany etoa jusqu'Antananarivo any. Mbo tsy nisy député ankoatsy ny cité-ny nanakiana ny RN7. Hanasoan'ny tanàna zany. Miala tsika baka etoa jusqu'à Sakaraha ao. Potiky. Miala tsika baka Sakaraha ao henan'izao fa manomboky potiky koa ilaka akao. Fa manomboky miha misy lavaky bevata koa tapon'Orombe. Fa tsy volany ny baka Fianarantsoa jusqu'à Sirabe. Tsy misy solombavam-bahoaky na tompon'anjaikitsy mahasaky mivola hoe potiky lalànay.
tsy manohitsy dikan'izay afangarony le solombavambahoaka sasany le raha hoe laha zaho mivola hoe raty lalanay tya lasa manohitsy ny fitonjam-panjakana tsy zay le fanaova politiky tsy manohitsy ty mivola ty raha tsy mety amin'ny tanà misy azy ka zaho tsy afaky hivola hoe mafy ny mpanohitsy na tsy mafy fa kosa ny mpanohitsy amiko androany manao ny asany miaro ny tombotsoan'ny vahoaky ary miresaky izay raha mandalo eto amin'ny firenena. Himpoly Toliaretsika Andriamatao Serge, candidat au maire iha tamin'ny farany teo. Nisy projet maromaro zay nentinao nandraisian-dahatra ny vahoaka ny Toliara. Tsy nilany iha. Fomba ny politika zay. Kanefa ny raha tsapako dia misy ny problème eto amin'ny commune urbaine Toliara. Maro ny raha tsy de mety. Eto tsika tsy volany ty raha tsy mety. Kanefa ny fanontaniako apetrako aminao dia hoe manao akory Toliara toy na hody anganao manao io. Tsy mba misy eritseritsy va iha mba hiresaka amin'ireo ao amin'ny exécutif amin'ny commune hoe reto ny projetko lahy ny eritseretiko handesiko ny Toliara ameako anareo reto mba hanavota ny tanà toy. Zay zany mba tiako hovalianao satria ohatrany manenty lavitra avao iha kanefa ny problème misy ho an'ny tanànao toy ananiky zay. Ya, marina tokoa fa nisy projet faniria ary nisy an'ireo ataontsika hoe lahara-pahamehana izay noeritseretiko hoe reto no mety amin'ny tanàny Toliara. Vita iny fifidianana tsy lany aho. Ananik zao eo ny exécutif izay na de te handay raha zaho mety sarotsy te hanatanterahako azy raha tsy zaho no tompony anjaikitseo fa tsy midika hoe tsy manome hevitsy aho na hoe faly be manakiana an'ireo olo haintena iaby eo reo olo mifakazatsy amin'ny tena iaby ary toujours nanome hevitsy aho mbo tsy ny candidat maire aho am'zany misy olo tompony anjaikitsy ao amin'ny exécutif fa ny fampiresaky ary toujours ny fampiresaky raha soa ho an-tanàtsika toy fa jamais aho ho anao zao hoe hamonjy anao zahay hanontany tehevinao ko nanao zao hoe zaho tsy manjamby anareo satria tsy nilany lasa tsy fitiavan'ny Toliara fa fitiavan'ny seza laha zay ny valinteny tena fa androany aho mahazo manamarina eto fa mifampiresaka amin'olo ao amin'ny exécutif laha misy hevitsy tokony ameako ny hevitsy tsy njiko etoa fa misy fakasitrahana ataoko amin'le fangala an'le allée centrale trottoir central izay amin'ny Sekama izay nalain'ny commune mety reny tohizo reny fa kosa farany miresaky anao da hoe sarotsy ny firesahan'olo reo ny raha misy any dia misy membre avy aminareo ao anatin'ny conseil municipal ary amin'izao fotoana zao ny conseil municipal tompoko no maro anisa ao amin'ny ka aiza le olana akory zay raha zay nga mandina an'izay fa na ireo conseil municipal zay misy anareo zay tsy hoe misy anareo moa zany fa hoe nisy ny olonareo dia fa afaka manao an'izay projetnao zay manolotra azy amin'ny exécutif ka hoe za hoe aiza le blocage satria ohatrany jery fotsiny ny raha misy tsika am'izao fotoana zao tsy resaka blocage indrindra tsy nizeko eto fa ny rôle ny conseil municipal dia organe délibérant sy mpanara-maso ny exécutif manao ny asany ny conseil municipal androany ary zaho mino fa mety te hanao ny asany koa ny exécutif androany fa ny problème amintsika etoa CTD hoy tsika na collectivité territoriale décentralisée ny anaran'ny commune décentralisé zany hoe mahaleo tena arabola ara projet tsy misy an'izany eto mahazo manamarina fa tsy mahaleo tena ny CTD eto Toliara tsy mahaleo tena ny commune urbaine dikan'izay fahaleovantenao arabola tsy mandat voanjoany avao resahako toy fa na ny mandat taloha ny mandat taloha nanana projet communal ve ny commune tam'izany tsy mana fa ino ny projet ananatsika PIC
AFD, financé par AFD, financé par PIC 1, PIC 2, ny BAD. Zay ny projet, hanan'izao misy projet PTSAO io, izay mba antenatsika koa. Zany hoe zany tsika manantena financement parallèle en permanence. Fa ny ristourna na ny hetsa baka amintsika eto dia tsy havitantsika projet communal. Ary ny fanampia ny fanjakana foibe koa an'izay CTD zay amiko tsy ampy. Na dia manana volonté ny exécutif te hanao raha tsy manana enti-manana izy tsy possible. Na rien que io traitement de déchets io fa mila budget mazana. Kanao da ny fanontaniako hoe io tesanao tsy misy drala CTD ka laha nilany zany ka nahita drala ia ka tsy maintsy nialy aho am'ireny projet am'ireny financement parallèle tsy voatery nandina satria miankina amin'ny fanjakana ny reny financement parallèle reny mandalo amin'ny ministère-ny décentralisation fa tsika mila manana jumelage mila jumelé amina tana hafa dikan'izay zany ny commune ro mila financement parallèle direct ho azy satria zay ny maha CTD any CTD ka laha zaho teo mety hafa ny démarche ao nataoko fa zaho tsy manome tsina an'ireo eo henaniky zao fa manana expérience maro olo manana expérience eo maro olo te hanasoany tanato eo haiko zay tsy afaka ambarako eto hoe tsy mahita démarche alozy tsy mahita démarche ozy mety tsy mahita démarche ozy satria fa manomboky hily tao raiky tsika zao tsy haiko na anatin'ny mila ro sombotsy ny valy ka le démarche anjaran'le olo ao ro mandeha manao lobbying nisany lien'ny membre ny commune nandeha la réunion farany teo e nanao taty tsy verozy hoe ino ny projet ino ny issue iny fivoria tany la réunion tsika tsy manataty tsy hoe ino le issue le fivoria est-ce que misy projet débouché projet le izy ino le débouché le projet tsy misy communication amitsika etoa dikan'izay amiko haiko ny raha haiko de hoe tsy mahaleo tena ny commune tsy mahaleo tena ny commune fa mandiny financement parallèle na mandiny fanampia baka amin'ny fanjakana foibe nefa tsika commune urbaine Tuliara zaho mahasaky migarantira fa laha mitafapetsaky soa ny fitakia hetsa sy ny sisa tsisy problème teto Tuliara avao tsika zao nata tsy maintsy miresaky avao koa ny resaka base Tuliara haitsika fa fahapana ny resaka any amin'ny commune Ankilimaliniky malomalo moa zany dia reny ny vokatsy ny fitsarana tribunaly fa dia nahazo sazy miantona ray taona ireo azo lazaina hoe tao anatin'ny cellule de crise ao anatin'izay tontolo ny somary misavorovoro zay manao korokoa ny fahitanao manokana ireo problème zay mbola mafana any amin'ny Tuliara 2 ya ny problème ny base Tuliara problème tsy azo mody tsy atao hay anaky ny Tuliara miresaky zao ary tsy maintsy mijoro na ino ny raha miseho eto na ino ny raha miseho eto voalohany de mankahery ireo namana izay nahazo an'io sazy miantona ray taona io izay amiko nijoro tsy nanakoronta nareo fa nijoro fa niresaka aho zaho tany ivelany tamin'ny fanamborany baba fanampera tamin'izay fotoan'izay hoe tsy mety io fomba procédure ataonareo tsika mila apaisement amin'ny tanatsika etoa fa tsy sika samby tompo tanà ro ifanambotsy na maniraky raha be baka reo hoe samboro koa hiano manambotsy koa tsika etoa miaramila zao miresaky zao ary nahavita tao maromaro nambarako tamin'izay fotoan'izay hoe tsika force aza mety rebrebeny mpanao politique na de zaho mpanao politique hamaray afaka maray ka maneko rebrebeko nareo amin'ny décision tsy mety tsy nisy mpanao politique niaraky lanao merdema amitsika lafa tsika ny krapahito tanala tany tsy nisy mpanao politique niaraka amitsika lafa tsika ny tambasy ny fampipoapoaka am'izay tokony hipoahany any ka tika tsy tokony maneky ho amerdevan'olo amin'ny asany anaratsika amin'ny asany amonoatsika fo amin'ny resaka décision politique fa io manimba raha io fa niresaka tamin'izay fotoan'izay resaka fanambora
hiteraka guerre civile io satria androany manangana plateforme poro sy ireo contre tsy zay le fomba fanaova projet anatina tana raiky fa le consultation populaire ro anovonareo fa tsy mikaraha mandian'olo nareo hivola hoe contre no mikaraha mandian'olo ny sasany mivola hoe pour de zay de tapitsy tsisy consultation populaire tonga de avy bakany manday aomby manday zao manao zao mititiky zao tsy zay tsy hisy apaisement io ary na ny piasany io projet base tuliara io mety tsy homanjy ny eritseritsiny lafa i manday tobily mandeha amin'ny tana ry zao any satria mitaray mivoatoraky ny tobily voatoraky ny zao hisy raha manjeky io laha mitohy izao provocation interne any samby ethnie raiky surtout amitsika longo côté maskoro atia vaholanan'io consultation populaire voalohany ary vraie consultation populaire fa tsy atao kisarisary mba hahazo majorité hoe 80% manaiky non ny azoko ambara eto nzao la miresaky base tuliara laha miresaky tsy haiko ny côté maskoro any fa rozo any mafampana olo reo sala mafampana ho azy fa ny côté amitsika eto anketsaky eo nanao sondage ao zao ny 95% tsy makatoany io satria mety maro ny explication tsy hainjo anatiny ao fa kosa ny motif raiky roa izay hananany zao depuis tam voalohany io tsy potaky baka andohanjozy etoa ka laha tsika handeha hiroso hanao forciny tsisy raha ho vita fa tsy mety tsisy raha manjeky ary tsy zay no menjika ny tanatsika toy te vola zany hoe tokony hisy fanazava bebe koa avy amin'ny base tuliara ary consultation populaire marina zany hoe zao laha maray laha mandeha mamonjy anao nahataonao zao tsy manahy tsy makatô tsy manahy zay le consultation populaire tsy voatery ho marina ne tsy voatery hankatô le olo fa mety misy non de mety misy oui fa mila atao zay raha zay na miresaka considération mila atao zay raha zay ary tokony natao nanomboky tamin'ny voalohany ary tokony nazava nanomboky tamin'ny voalohany hoe zao gny fandehany raha ty samby nahay iabiaby mety nieritseritsy ty olo tam'izay fa laha tsika mahavandy an'le olo de bakeo rozy pirititsika amin'ny lacrymogène tsy manahaka an'izay ty fandesa olo zay tableau somary maikiky zay ho antanatsika atao na mairie fa ny fanatsidika atao ny resaka PTA SO la PTSO fivolanan'olo azy dia ho an'ny mpijery atsika hitako iny ny communication nataony gouverneur makasika ny fiverenany programme na projet iny ho an'ny tuliara zay hisy usine bevata hisy ny fanamboara foto-drafitrasa maro zay amin'ny tuliara ty manao akory koa ny fahitanao an'izay igny projet petaso iny moa fa projet fa teo avao fa mety nihantona nisy fahatarany kely tsy misy maharaty an'ny tuliara i volaniko zao hoe laha ny projet maharaty an'ny tuliara laha misy ty olo hanaka azy zaho voalohany mitsanga fa laha ny projet hampisy danger ny vahoaka an'ny tuliara tsy zaho raiky avao ro hitsanga fa akamarony vahoaka ro hitsanga fa iny projet petaso iny mazava ho azy fa tombotsoa bevata ho ny tanatsika toy tsy misy usine tanatsika toy torotero tsika maro tsy kilopouce reo hanao kory tsy kilopouce reo firy gny usine Antananarivo ao firy gny usine tsika tuliara etoa laha misy usine raiky avao amitsika tuliara etoa mety mihena io zany hoe projet manahaka an'ireny projet petaso reny mandininy ny réalisation tsika anany zao fa tsy misy maharaty an'ireny ary misimisia koa misimisia tsy manaka malalaky tanany tuliara toy afaka asiatsika usine roa ampolo etoa zay te hanao an'izay arahabasoa arahabatsara ary zaho anisany hiaro an'izay projet hahasoan'ny tuliara miresaka projet tsika misy neny projet misy neny projet ankiembe iny anisany misariky n'olo koa iny tatoato satria après ny tokanany président Andry Rajoely azy dia any ny vahoaka ny tuliara no miala voly fatatsika fa dia lavitsy koa moa ny plage sy ny ranomasina eto tuliara fa efa misy foto-drafitrasa iaby ananiky zao ohatrany misedra olana ny boulevard Ankembe iha anaky ny tuliara anaky ny Ankembe ino ny vahaolana koa ary ino ny raha tokony havozy ho soa hanatsarana an'iny projet
boulevard Ankembe. Ya, fanontania sofipetsaky satria ty raha ho lafa soa volany. Ary tsy zaho no mitsara ny mahasoa azy fa ny vahoaky ny fialansasany tsy ny vahoaky. Maro amanaly ny vahoaky io avy amin'ny boulevard Ankembe. Dikan'izay hitan'olo ny fahasoavany. Zaho manoka hitako koa ny fahasoavany. Tsy maintsy boulevard lava manilatsy anao Madagasikara. Tsika avao ro manana io androany. Fa kosa ny olana de ny fomba hitantana anazy, ny fomba hiexploiter anazy, ny fomba hanaovana entretien hoe ino ny tokony hatao ohatsy amin'ny resaky fampidira-bola ara économique. Misy côté ne azo amarota, misy côté tsy azo amarota. Fa misy côté le olo miinsiste hoe hamaratso eto avao zahay. Satria le raha lasa tsy site touristique anarany amin'izay fotoana izay. Mila exploiter vatsika io boulevard Ankembe io mba hampidi-bola amin'ny fanjakana. Zany hoe eo ny entretien sy ny sisa ny fanaova maloto tsy ho tanisako eto iaby fa maro ny raha afaka atao amin'io. Fa raha tsy misy an'izay io minoa ianareo fa afaka roa eto telo tao potiky tena. Anjaran'ny commune atatsika hoe anjaran'ny commune no mamolavola an'izay. Zaho mino fa hain'izao mamolavola an'izay. Fanontania ty hatoy Dr Serge. Raha ny tokony ho izy. La lala baka amin'ny port iny ny camion bevata any iny tokony ary de mivanta any de miboaky any amin'ny RN7. Raha ny fahitako azy hatram'izao. Camion baka amin'ny port iny reny mbo mamanta mahavatsy eo amin'ny Copé Frito iny, mbo mamanta Sanvily stationnement raha manataka an'izay manokolo koa ty fahitanao zay. Gestion de circulation. Na ny resaka posy, na ny resaka poids lourd, soit misy horaire fandalovany. Fa tsika tsy manaja an'le horaire le transporteur. Satria manino? Satria misengisengy mananjala. Lafa serresere police amizay tsy serresere azafady. Lafa contrôlevan'ny police hoe tsy mahazo mandalo, hikaiky patron koa na hikaiky chefonareo. Anisany olana zay. Fa tokony hisy horaire fandalovana poids lourd anatina commune urbaine, anatina agglomération manahaka ny Tuileries toy. Ary mila respecter va raiky zay. Faharoa laha mbo manome vahaolana avao aho misy sens de circulation izay tokony ho vatsika etoa. Zany hoe au lieu de double sens lasa sens unique. Fa ny étudiant zay zahay afaka maiko zay an'izay namana mila azy amin'ny commune ao. Fa raha tsy zay lasa tsy mifluidifie le fananatsika ny Ankembe nefa tokony fluidifie an'le circulation ny fananatsika ny Ankembe. Serge Vital, Toliara toujours meilleur. Zay ny sloganao tamin'ireny fotoana reny. Ny fanontaniako hoe raha avy ny fifidianana manaraky mbola vonona be Serge Vital hilatsaky be ny tanàna ny Toliara. Ny vola hilatsaky mbola avy tsy fotoa zay. Fa ny hanamafy ary hanamafy hoe hanompo ny Toliara dia karazana engagement sy mission ho ahy. Fa ny filatsaha misy paramètre maro anatiny ao. Azy anabo ny komandatsy azy. Fa kosa ny hanompoko ny Toliara anandesako anjara briky am'izay afaky ataoko tsy hitsahatra ao anao an'izay. Fa raha mbo mitahy Zanahary, mbo manome fahasalama Zanahary, ka mbo manao zao hoe ndao milatsaha iha tsy hiamboho didy aho. Zay ny azoko ambara mahakasika an'izay. Manano maraparana ny fotoana tsika ny Dr Serge ny teninao farany ho an'ny vahoaka ny Toliara na ho an'ny zay rehetra afaka mijery atsika amin'izao fotoana zao. Ya, mifanohy am'le resaky teo iny moa le fanompoan'ny Toliara, ny halinitsika ny resaka fanatanjahantena izay fitezan-tanora eto Toliara. Izay maha champion antsika. Tiako ny manambara ny vahoaka ny Toliara fa vo tamin'ny week-end lasa iny champion de Madagascar ny handball club et sport sportif de Toliara. Izay zaho ny filoha mpitantana ary ny filoha mpamorona azy. Fahadimitsika zao, donc 5 années consécutives tsika zao no champion de Madagascar. Zany hoe nanomboky tamin'ny 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 tsika champion de Madagascar.
Ka haliny koa aloha misaotra ny Andriamatoa Behaja izay isahorako eto Andriamatoa Behaja viany commune urbaine izay isahorako etoa misaotra ny solombavam-bahoaka sy tena nanjon'olo solonay koa ho nanampy bevata koa am'ireny fandehanany zaza reny na de tsy nanao fanolora ofisialy izy fa nomeny ay président hoe tiany anjara brique comme tanoran'ny Tuliara donc isahorana izy ray aman-dreny satria mazava ho azy fa ray aman-dreny Tuliara reo raiky be ny tanàna raiky solombavam-bahoaky ny tiako tsinjea eto de hoe tsy ny fanaovako politika avao ro hitezako tanora raha zaho olo nanana intérêt hoe lafa tsy lany mera zaho de najanoko ny fitezana ny tanora tsia zay ny volaniko hoe misy ny olo tia tanjaza ary misy olo vonina hanompo tanjaza fanompoa tanjaza ny joroako eto Tuliara ka anisany lo fiteza tanora reo eto dia miantso anareo manam-pahefa fa mbo tsy nisy club akoatsy ny askota am'izany fotoana mahavita an'ireo vitany tanoratsika am'izao fotoana zao hoe dimy tao misesy tondakany Madagasikara ka eto miantso antsika manam-pahefa omeo place omeo considération omeo voninahitsy fa afaka anjo vitsivitsy de ho tonga eto ro tanoratsika mikaiky antsika vahoaka koa am'izay fotoana zay indrindra atsika vahoaka ho tsy menatsy hoe anaky ny tsy menatsy reo tsinjeko eto fa ny mpanao handball de anaky ny tsy menatsy 100% tsy haiko misy raha nalatsan-janahary ao handball eo rozy ny tompony ka eto aho dia misaosantsika iaby izay nanotsona izay nanampy amy fandehanany reo tanoratsika reo azo an'izao vokatsoa reharehany Tuliara reharehany faritra Tsimandray fana ary reharehany ny faratany Tuliara zao ihana de ro isaora satria afaky nanazava ny raha misy tato Madagasikara sy teto Tuliara ary dia manao mahavelo anao satria nahafahanao ifampizara amin'ny tokantrano izay mijery atsika sy ny miaino atsika ny eritseritsao amin'ny zava-misy ko dia isaora manokana iha Laoda misaotra betsaka ny ekipa tekniky atao MRTS mampipolo fisaora ny ray aman-dreny Francis izay manasa anay mpanao politiky tsy manavaky na baka amin'ny fanoherana baka amin'ny fitonjana baka amina centriste io fa raha fa tanora lafa mahakasika ny Tuliara dia vonina iha ray aman-dreny Zogobe ka manao mahavelo bevatanao manao mahavelo bevatantsika ny tokantrano any tsika vahoaka ny Tuliara malagasy rehetra tsy akanavaka na eto an-toerana na anampita nanaraka hatramin'ny farany veloma tompoko veloma tompolahy veloma tompo vavy pia